Miaraba tompokilasy tompovavy tonga sodrayntsika atao anatin'ny fandarana ady hevitra amin'ny ora masatataka izao. Arabaiko manokana eto itsika mpanaraka sy tapaka ty fandarana ity na itsika eto Madagasikara izany na itsika any ivelany. Fandarana ady hevitra izay arainao eto amin'ny télévision malagasy, ny radio-pirenena malagasy na ny RNM, ary itsika ao amin'ny tambazotra serasera dia ny Facebook sy ny YouTube ao amin'ny compte TVM no anarantsika izany. Tahaka ny mazatra ny fandarantsika dia manasa vahiny roa hatrany, ny ray mpanona amin'ny fitondrana, ny ray kosa manohitra izao fitondrana izao. Vahintsika voalohany ary nasaintsika atao anatin'ny fandarana dia ny solovam-bahoaka voafidy tao amin'ny Atsimon-drano eto Antananarivo dia tsy izay zany fa ny député Andry Ratsivahiny izay lany tamin'ny vovonana IRD. Miarabanao Andriamatoa solovam-bahoaka. Miarabanao Mamrazanakoto izay mpanolotra ny fandarana ady hevitra. Miaraba ny honorable député Totsoa ihany koa izay mpiara-miady hevitra koa amin'ny lapan'ny antenne mera-pirenenao. Tsy adino miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'izao fotoana izao ary manasa antsika hanaraka ny fandarana ady hevitra tompoko. Eny tompoko. Ny vahintsika faharoa dia solovam-bahoaka ihany koa voafidy tao amin'ny boriboritany fahenina eto Antananarivo dia tsy iza akory zany fa ny député Todsoa Andriamampandry izay lany tamin'ny antoko team na tiako i Madagasikara. Miarabanao Andriamatoa solovam-bahoaka. Miarabanao Mamra Zanakoto dia miaraba koa ny namana député Andry Ratsivahiny dia miarabanareo koa ny vahoaka rehetra izay manaraka nyty fandarana ity na ny eto an-toerana na ny velany ihany koa zany amin'ny alalan'ny Facebook maro isan-karazany ary fantatro ary fantatray fa liana de liana ianareo anaraka an'izao ady hevitra izao. Eny ary zay ny feony vahintsika samy parlementaire reto vahintsika ireto inoana santenaina fa dia tototoka bebe koa tsika amin'izay lafin'ny politika eny amin'ny anteny mera-pirenena sy ny raharaha-pirenena amin'ny ankapobeny. Isan'ny tena ahafantarana moa reto solovam-bahoaka roa mirahalahy reto dia ny fanaovana asa sosialy eny anivon'ny fiarahamonina izany. Rosatsika voalohany aloha tena idirantsika amin'ny lafin'ny politika izay fa misy dirany lafin'ny politika ihany nefa amin'ny ankapobeny dia rahantsika malala zany ny Barea Madagasikara nandray anjara tamin'ny channe izay voasambantsika no nandray anjara tamin'izany channe izany dia efa larina fahatelo nampiaika zao tontolo izao zany ezaka vita Madagasikara izany. Vao tamin'ny alakamisy teo moa dia nitolora ny fitondram-panjakana ny Maraboninahitra chevalier de l'ordre national sy ny commandeur de l'ordre des mérites sportifs ireto mahery fotsika ireto. Nampiray fo ny malagasy raha izay nga no lazana azy. Ho anareo mpanao politika rovina nga mba ampiray ny malagasy any mpanao politika eto amintsika tahaka nataon'ny Barea reny Andriamatoa solovam-bahoaka ny boriboritany fahenina Todsoa Andriamampandry. Eto moa zany dia mbola mamerina ihany ny fankasitrahana ny Barea zany izay nitondra havo ny fanevan'ny firenetsika zany ary ny zavatra tahaka reny dia mahafinaritra ary mila toanana zany ny tanoratsika eo amin'ny lafo ny fanasanjahantena. Nefa kosa rehefa anoana ny fanasanjahantena tsika dia tokony jerevina daholy ny fanasanjahantena rehetra zany fa eo ny baolina kitra fa maro koa ny rugby, ny baskety, ny tsipy kanety be ny maro isan-karazany zany tokony omena ny asiny ny mpanao fanasanjahantena zany ka malagasy. Tsy vitany hoe iny tsika de faly dia avy eo amin'izay zany ahoana zany no avon'ireo joueur tsika reo tokony zao de efa omanina ampiana reo joueur tsika reo zany ary fantatsika nge fa na ny karamandreo tena kely de kely tokony mba jerevany fanjakana manokana zany zany satria anisan'ny mitondra ny fanevantsika fahafantarany vahoaka malagasy ny fahafantarany olona atsika zany de anisan'ny fanasanjahantena zany de ahafantarany ny firenena anankiray. Manarak'izay mamaly ny fanontanianao indray zany hoe rovina ny mpanao politika io ianao vao miray fo ilika mampana raha sa manokana nge na izy na iza na orange izy na mangamanga izy na gris izy na inona de ampiko zany ny hevitra ny miady fa tsy ny olona. Za manokana tsy manana fahankalana mihitsy anarakoto na rabe na rasoa io fa kosa ny raharaha-pirenena dia tsy ananakavana. Rehefa misy kosa zavatra tsy mety na havana izy na namana
de manitsy ny tena zany amampanao politika ny tena manitsy ny tena ary manorevitra zay asoa sy atsara ny firenena fa matetika nge zareo amin'ny fitondrano reto rehefa tsy mitovy hevitra aminy de airika zany le andian'olona na le mpanohatra izay mba miteny ny zavatra misy eto amin'ny firenena ny zavatra tsy mandeha eto am'izao firenena zao ny fantran'ny olona jery nge ny fitangan'ny vidim-piainana am'izao fotoana zao zay mampikakaiky ny olona ny vidina solika ny tsy fandrimpalemana ny delestazy ny fatapahany rano maro isan-karazana ny santam-bolany ariary mitsitotongany ny tsy fisin'ny asa rehefa mba miteny izay dia tsenona le izy jerefa nge firenena any ivelany rehefa mba miteny ny mpanoratra de mihaino izy de manapa-kevitra izy ary miova amin'ny heviny zany ao anatin'izay ka eto zany raha za manokana dia tsy mankara anisanisa fa tokony iova ny toetsain'ny mpitondra mihitsy ny tokony iova tsisy ny fankalana olona ny hevitra hoa no tsy mitovy ao anatin'izay nge ka za manokana dia na de mpanohatra aza ny tena hitatsika foana ny anivony antemieratra-pirenena ny anivony haino aman-jery na ny radio maro isan-karazany fa tsy maintsy mitondra aho ny vaholana sy ny anjara boriky ho an'ty fireneny ty fa ry zareo mpitondra sy ry zareo anatin'ny fitondrany tony no be marenina loatra ka zao ny farany miembotra le firenentsika mahantra sy fahatiranofana ny vahoaka am'izao fotoana zao zay ny fomba fahitany ny barea efa niditra lala izany politika de vatosavahoaka ny atsimon-drano andre ratsy vahiny nanahoana ny fomba fijerinao hoe tena hoe nampiray ny vahoaka malagasy iny ny barea iny ahoana ny fihetsem-ponao tamin'ireny rovinanareo mpanao politika mba hampiray ihany koa ny vahoaka malagasy ombaka manana ny fiarabanany barea satria nitondra avy ny vonam-pirenena miraba ihany koa ny rakolona mivady satria androany maraina no natao ny mariazin'izy roa dia maleova malasana zandry fa nitondra avy de avo ny voninahitry ny firenena ny club CFFA ianao de miraha soa am'teraha am'izay mety anisany ankizy samy hafa ny tontolo politika sy ny football nefa azo lazaina fa misy tokony iray iraisana ihany tiako atongavana de izao fa niriny mpanao politika nefa azo hitarafana ihany koa ve tontolo politika misy eto Madagasikara ny tsy fifakazahoana nandritry ny taona maro ao koa tadiditsika fa nanomboka tany amin'ny taona 2020 ka hatraty amin'ny 2024 dia azo lazaina fa nikorotana ny tontolo politika teto Madagasikara azo lazaina fa ny fandrafy mihitsy tato arina kely tato izay mifanohatra amin'ny resaka football zany satria ny football raha samy entsika atao anatin'ny tontolo fahasahiranana teny aminareo hoe reny boikely reny de boikely sahirany reny karama farany ambany zavady fa ny heripo izay nananandry zareo miaro ny voninahim-pirenena any atany lavitra any le rage de vaincre hoe tsy maintsy mandresy Madagasikara dia tena zava-dehibe ka zay ny hitodiako aty amintsika mpanao politika sy aty amintsika tsika génération vaovao zao amin'ny politika mila zazany mahita mila renouvellement de la classe politique tsika am'izao fotoana zao satria nisy pratique politique efa hatram'izay zay tsy nitondra fahasoavana ho an'ity Madagasikara ty niova filoam-pirenena impiry tsika atao anatin'izay fotoana zay manontany tena hoe manontany anao manontany vahoaka hoe aizy Madagasikara am'izao fotoana zao lasa nyfanometsiny foana tsika hatram'izay ka hatram'izao ka ny ady zao tsara raha miray tsika menakavy ary ty Madagasikara malalatsika ty dia tsy tafavoaka raha tsy ao ny fifamelana izay nataon'ny filohan'ny republika de profo ray mivaingana rehefa mifankatytsika reny ny vokatra tamin'ny barea ka ny anahako ho andraratsy vahiny dia firarina ho atsika mpanao politika amin'ny iraisana amin'ny fampandrosoana anty Madagasikara ty isan'ny vaovao nisongadana moa tamin'ny fahatserovana ny 7 febroary 2024 teny Ambosirotra ny nanambarany filohan'ny republika hoe miantso ny rehetra ifamela mba afantsika miaraka amin'nyroso hampandroso ny firenena ity ary aoka tsika tsy anaiky fampisarisarahana
fa ho atambitry ny fitiavatanyrazana mba ahafatsika mampandroso ny firenena ity manahoana iny antso nataon'ny filoam-pirenena iny raha ho anareo avy aty amin'ny mpanohitra ny antso ge ao matetika atao foana fa afa ny razain'ny vava afa ny asa atao zany a ao anatin'izay ny tiana tenena nge ao anatin'le izy efa ela izy no teny fa ny mpanohatra zao zay mpanohatra ny team manao redynamisation zay mankarazany 20e anniversaire nay zay fahafahana zao zonay no hoe mamory avahoaka emoriky ve no misakana anay any atoliara any amasenga any fianaratso tena tsy mety nge zany nefa miantso ianao a ny fihavanana sy ny fasakina zany ao anatin'izay samy malagasy nge tsika tokony zay mihitsy zany hoe tokony mifampianotsika ary zo fototra ho an'ny olona manao ny heviny a sy milatsaka andalambe manao zany a zay heviny izy ary zay nge tsy anakorotany ka zay zany a le fiantsoana ohatra zay zany a de ohatrany hoe efa ela fa le asa atao mihitsy zany no tediavin'ny vaoaka nge am'izao fotoana zao hoe mba mahanao modely ianao zany am'le izy mba tokony anana fanetretena zany a ny filoam-pirenena sy ny fitondra mpanjakana zany anatin'izay efa ifarana ve ny mandahanao zay anao vanao antso foana teo ianao natory ianao naintsy ianao de tsisy zavatra nataonao zany a atra am'izay ka zay zany a ny mampirelo am'le izy hoe rehefa tena latsaka ankaterena ve le firenena rehefa tena miantso vontsy ve le vahoaka zay anao vao hoe iantso hoe fampiraisana firaisakina andao am'izay zay anao vao mahay volotratra ve zany a ao anatin'izay ho anareo any fanoherina zany tena hoe tsisy ve zany fahalalana eto amitsika zany fanehoan-kevitra miteny ve zao eto amitsika ka zay nge popolo fonteneko anao teo e voafina zao nakany toliara ny filo rahavalomanana vahoaka be emoriky fa ny emoriky tena aona kosa tena emoriky ny gendarme ny polisy fa le fisakanana nisy taratasy monsieur le député fa ny fisakanana sy ny karazany tena mbola tena hoe niady a fa hitan'ny emoriky hoe efa be loatra le vahoaka am'izay a tena fela zany le izy zay nge tsy mangataka voatamainy tsy mangataka miliara amin'ny fitondram-panjakany zay ary izay tsy mangataka sezy fa ny tediavinay a de hoe miozo fototra ny vahoaka mio nanjara masoandrony izy mio rano madio izy mio sakafo madio izy mio asy izy ary aloha zay a mba hiteny ny hevitray zany a ao anatin'izay zay nge no tediavinay ary ny fifidianana ataovy madio mangarara le izy mety mobile satsika nkamsay avy eo zay nge no zay nge ny tediavinay tsy mangataka akoatran'izay zay monsieur le député ny teninao farany teny ohatrany somary voarakely satria hoe mila itenena nareo a ataoko fa zava-dehibe zao miteny amin'ny tvm zao satria mahita ny honorable totso hatrany deco hatrany tuliara tsy edikevitra zany fa malalaka ny fitenenana eto madagasikara misy ny demokrasia fa mfidinana andalambe kosa iny tompony andraikitra ny any atoerana amin'ny fotoana iny a tokony anana taratasy sy ny namany a fa raha fahitako ny tany tuliara sy ny am'izao a ohatra ny efa manao ny hetsika rehetra ianareo timo kabaran'ny filoam-pirenena tao Ambohitsiroatra tamin'ny 7 février dia miantso mamela heloka ho an'izay nanao ratsy tamina zany na tamitsika rehetrarehetra hoe atao ifamely ny antso fifamelana zany ataoko fa raha tsy diso a ny filoa dideratsiraka koa efa niteny an'izay ny hoe za ozy izy mamela heloka fa za tsy manadino raha tsy diso a miantso ny filoa ny team tamin'izany fotoana zany miteny ihany koa ny filoa Andry Rajoelina zay filoam-pirenena amin'izao fotoana zao a fa hoe andao mba hampiarina le vavaka fanaotsika isan'andro za zany de mahita fa rehefa tena atao amin'ny ankitso-po dia tena tsara de tsara zay ary tonga ny am'le resaka teo aloha ihany hoe izany mety atongavana am'le fanontaniana hoe manahoana ny mpanao politika mety hiaraka ohatrany barea ihany ve fa izay no lalana atongavana am'izany mitodika ihany koa ny tenako amin'ny mety hoe manahoana etf1 zay teny filohan'ny republika zay a dia mitodika aminay mpiaradia amiko satria aoka zava fa aminay mpiaradia dia miady ho akaiky ny président daholo amin'ny fanohanana de misy adiady ka ho anay zay a zay adiady zay de pozitiv enay zay satria raha olona
tsy mamely tsisy andany iady aminao dia araka amin'ity filo ty fa ny anay zany matoa zay miady hoe misisika araka amin'ny filohan'ny repoblika dia mety aminay zany ka ny ako dia mirary engany mba samolatsahany fany masina daholo tsika mpanao politika amin'ny mba ahafahantsika mifamela mba ahafahana mijery ihany ko ny tena mampandrosa Madagasikara ny resaka fifidianany diratsika eo fa manaka ambara be da be mihitsy zay am'zany fandraisanareo mirahalahy teo moa zany ny resaka tolom-bahoaka teto amin'ny firenena betsaka tokoa zay bahoaka zay raha tsy latsika tamin'ny taona roa amby fitopolo reny ny raika amby sivifolo ny tamin'ny ray sy roa arivo ny roa sy roa arivo ny valo sy roa arivo sivy sy roa arivo ary valo amby folo sy roa arivo be da be zay bahoaka teto amintsika izay raha tsy diso ary zary nareo tamin'izany olona tsy mitovy hevitra lasa miombokevitra tamika rehefa misy fita bahoaka zay tamin'ny farany teo moa zany dia nareo mitima sy ny RD mihitsy ny fampitatana teny amin'ny 13 mai tamin'ny bahoaka reny ny fantaniko apetraka dia hoe nitondratsika anakaiza reny bahoaka reny tena hoe nitondratsika tany amin'ny fampandrosoana ve sa nakaiza reny bahoaka reny raha ny fomba fahitanareo azy analyse politika amin'ny akabeny atoko aika noho ny député indray maro ny tolom-bahoaka efa natrehana hatramina tsiarovako saina aloha tena nalehibe ary zatsy ny tolona tamin'ny 2002 fa 2009 fa tena nytolona ary tena actif mihitsy 2018 dia nanampy ny député Tsimondrano mihitsy i Voangy miaraka amin'ny ekipa izay anay aty Tsimondrano fampitatana hoy ianao tamin'ny 2018 fitiavany mapary ny filatsahan'ny président Ravalomanana zany honorable Totso satria ako tadidinao fa lalam-pifidianana natao amin'ny assemblée nationale zay nataon'ny député Malety zay kosa aloha mba aloha hiavaka fa zahay na tsy mitovy fijery sary-piavy zay mahasolom-bavamboaka anay zay tsy mila Malety ary tsy manao Malety zany io izy io antanio aloha hiavaka kely zay fa ny député Malety tamin'izany fotoana zany dia nanao lalam-pifidianana sadasada dia nametrany hoe ity natao zay tsy latsahany nitay eny ao anatiny metimety tamin'jareo zany ilay izy ka miteny aminao fa raha ohatra ka tsy niaraka ny mamparasintima tsy tafalatsaka ane président Ravalomanana tokony tadidinareo zany zavatra zany ny tanjona am'izay dia zao hoe teny filoham-pirenena mihitsy mbola tsy filoham-pirenena izy tamin'izany président TGV Andry Rajoelina tamin'izany fotoana zany tsy maintsy atao mangarary ty tokony latsaka avokoa izay rehetrarehetra dia mifonsa indray ny élément TGV mapara dia iny ny vokatra dia afaka nylatsaka tsy nahazo nanidina ny roplanina tamin'izany fotoana zany ny hélicoptère nanana hélicoptère anankiray ny tao amin'ny tim fa zahay namoaka anazy teo amin'ny ACM nanao ny taratasy fa tena amin'ny ora farany vo afaka nanidina ny hélicoptère rehetra nampiasain'ny président Rajoelina amin'izao fotoana zao sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny tanjona hoe ianao dia zao raha ohatra ka nandinika ny filoham-pirenena tamin'ny EM ny atrehana le firenena tao anatin'ny ankaterena dia nanana programme mihitsy hoentiny hampandrosoana firenena fa indresy nisy zavatra tsy napozina tao anatin'ity fitondrana ity tsisy naniry an'izany teto ambonin'ny tany hoe ho azon'ny coronavirus dia zao firenena efa ao anatin'ny fahantranatrao amin'izay Madagasikara izay nanomboka tamin'ny 1972 mankaty mbola tratran'ny coronavirus ho aiza amin'izany tsika menakavy Slovaaka Totso ny fanoerana zany na ny tim ikao manokana dia tsy akafahefana mihitsy amin'ny alalan'ny hery satria miteraka any amin'ny fikorotana zany dia ho sanatria hoe guerre civile zany no ataontsika eto ka zay manokana dia ny tim dia amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no azahoana ny fahefana ary zay ny filazainay vahoaka ange fa tsy raha nataony zareo tamin'ny 2009 coup d'état nataony zareo tsy afaka nao an'izany zay
fa raha navitana zandro zareo tamin'ny 2009 inge hoe alaina amina hery ny fahefana mba vitanay koa inge zany raha no an'izany zay fa manimba firenena zany zay mahatonga nisy savarotiny hoe alefaso ny fifidianana atao vaingana l izy de ataovy madio mangarahara l izy avaozina niseny ny ACC de ataovy lika fifidianana samby malagasy gne tsika de alohatsika zany aminay zany dia ny fitolomana ozy ianao hoe ahoany reny kika mouvement sy ny karazan'reny zany reny zany a dia mato ny olona mirotsaka andalambe de nisy zavatra hitan'ny vahoaka tao fa nisy lesonao a azo tsoana zany toto anatin'le fitoloman'ny ireny fa am'zao fotoana zao nge raha ohatra nge tsika raha mbola zao no mitoy zao zavatra hoe fahasanan'ny vahoaka zao tsy maintsy isy fipohana ara-tsosialy zao e am'zao hoe tsy fahaiza mitatana mitemo izy hoe covid zao zany zany a manidika ndraikitra foana zany ny mpitondra am'zao fotoana zao nareo nge ny mitondry monsieur le député tokony mba tena hoe misy le bonne gouvernance le fanjakana tsara tatana fa ny kolokolo nke saotra ireo hoe ny volamena firy ny arindra kikebony tany alefa nareo antsokosoko ianareo a entre guillemets fa ny fitondrana zay toananareo zany a am'zao fotoana zao de ahoana kosa moa ny vahoaka ny tsiokivy anatin'le izy mifahefa mivity nefa ambany de ambany de rivirosaka andalambe le olona le vahoaka de lazaina fa hoe anonga mpanjakana anatina demokrasia nge zany e ka ampiko zany a mato ny vahoaka mirotsaka andalambe tompoko misy zavatra tsy zakany tsony ao mahazo mamaly kely an'le anina teo a am'le resaka hoe fakana fitondrana amina hery a teny 2009 ianao fa asa tadidinao ve honorable Totso fa tamy 2002 président Ravalomanana ane mbola tsy lany tamy fifidianana tam'izany fotoana zany fa ny forcé no lany premier tour asa raha tadidinao zany de naka ACC tany anananina tany a de nanao autoproclamation tsy lany efa nisy fifanarana tany tsy hiverina lavabe fa le resaka hery ny tiako atongavana vita ny autoproclamation de inona ny nataony ny teny tamy teny ainao manjery TVM izy na mebaiko hoe sambory izay rehetrarehetra mikony nampiasainy tam'izany fotoana zany ane ny zanatambo hoe anao aza lambo ny mpanao politika ary tam'izany tena be gadra indrindra vo 4 février zao vao voingana teny 7 février nankalazaina tamy 7 février de mbola ho averina ho tantaraina ihany ve fa mbola président teo aloha Marc Ravalomanana ny teny hoe za mihitsy mibaiko miaramila tsy hetsika tam'ireny iny fampitifirana teo amy 7 février iny ka zay mampagaga anao hoe ianao ny masamby teny hoe aka fitondrana amina hery zay tompoko mbola tsy naka fitondrana tamina hery mihitsy fa tamin'ny hetsy bahoaka dia reny natao tam'le zay le dika le hoe orange pacifique de avy eo a latsaka fifidianana amy resaka volamena koa miombokevitra aminao ezahako solom-bavambahoaka hoe reny tokony faizina mihitsy reny olona rehetra manao ampimamba ny arem-pireneny reny fa le olona ne ny olana de ity honorable Totso le fitondrana le filoham-pirenena mana vision aka olona tena tsara ao anaty gouvernement ohatra vrai technicien na tsy gouvernement na misy équipe any amin'ny resaka DG na ohatran'izany tena vrai technicien fa ny olana de ity rehefa tonga le olombelona de amivadika zay ny le problème nefa jerenao ny CV tokony ho katraka daholy katraka manapaizina baka plus firy zay zany tiako atongavana hoe tena mila olona manam-pahendrena ity Madagasikara ty ary ampanetretena zany ny rahako amy filohan'ny république honorable satria fantatro fa manana fahendrena izy ary manana vision hitondra nyity Madagasikara ty hivoaka malgré ny resaka covid zay lazainao felana bala ahoana moatsika raiso amy fotsy miangatra fireneny efa nahatrany atsika tsy fantatro hoe efa nanan-karena ave tsika tany aloha fa mahantra ny klasenatsika hatram'izay tsy maintsy midina ambany fantrany io tsika raha mbola nandalo my covid satria ny secteur rehetra ny tsisy nandeha teto Madagasikara secteur primaire secondaire tertiaire tsisy ninona natao fa ao anatina situation exceptionnelle tsika de mesure exceptionnelle mamerina ny ainy malagasy fotsiny atao ny fitondrana
zao tsika mbola mitavana mivokatra zany covid zany manoloana zany rehetra izany ary a inona ary zany mety hoe mba isorotsika mety ho tranga zavatra tahaka an'izay hoe fidinana an-dalambe foana indrindra fa rehefa firenetsika efa manomboka mivoatra zay a dia trangana zay atao hoe esy-bahoaka zay foana andrimatoa député Totosoa teo nilaza moa hoe zareo tsy dia makasitraka n'le fidinana an-dalambe sao dia mba adintsika aloha tantara aloha zany fa vao tamin'ny fiampiaravandratra tontona teo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ilaina ozy dia atao hoe an-dalambe tsika tamin'ny fiampiaravandratra tontona teo misy orona tsara angamba makasika an'izay fa iny tsy entre guillemets fotsiny fa inona zany tokony mba ataotsika eto amin'ny firenena zany ho anareo mpanao politika mba isorana foana hoe ity fidenana an-dalambe zay sy nitondra atsika tsy haiko hoe nitondra atsika nakaiza moa izy ireny araka nambahanareo teo zay andrimatoa député Totosoa tsy azonao kely ngamba le izy zary no tsy nitenanao hoe tsy ilaina ny fidinana an-dalambe fa le fahefana alaina amin'ny hero amin'ny force no tiako tenenina ao anatin'izay somaritsy kely manao zafady fa tsy niteny mihitsy hoe tsy ilaina ny fidinana an-dalambe anatina demokrasia igny zany any an-dafitsika mahita vao tsy mitovy hevitra dia miresaka dalambe ny olona avelan'ny fanjakana mirohatra ny olona ao anatin'le izy zay zany no anisan'ny dedavina eto amin'ity fireneny ity ka maly kely an'le tenina teo hoe ny hoe resilahatra izy zany hoe misy ny volamena tsokosoko ny kaporaraka ao anatin'le izy nefa ianao mbola miaro eny anao le fitonao hoe ny filoam-pirenena manana CV ny ministra mahay nefa io nke tompona andraikitra foana ny filoha am'zany ao anatin'le izy fa za manendrika andraikitra hoe ny ministra ihany na tsy anina i ministra ihany na tsy mamely ekipa ray io rehefa tsy mety izy de sorona de sazio de soloe de asio le hoe saka le de gouvernance angeny tena tsy misy am'izao ary akoatrany tsy fijerevana ny laram-pahamehana am'izao fotoana zao le priorité zany tsy hainy zao fitondrano zao mihitsy le marary ny olona zany le besoin ny olona le filan'ny olona le aspiration ny olona zany ny tsy hainy zao fitondrano zao no manao laram-pahamehana zavatra tsy irainy voaka ry téléphérique miala tsiny ao anatin'le izy trosangereny monsieur le député hainao tsara zany ary orinasa privé trosa na société privé no atao am'ireny resaka pringy iny ary tsarovy fa misy karazandroa nge ny to am'ireny fakana troso ireny misy atao hoe taux commercial de misy atao hoe taux concessionnel ary iny téléphérique iny 4 millions d'euros iny taux commercial zany tompokoa de fantatsika fa 6% à 7% ny taux d'intérêt betsaka zany akoatrany zany famerenana an'le reny vola ary tsy misy don tsy misy période de grâce ao fa maninona moa ny taux concessionnel 1% inge na 2% ny taux d'intérêt zay azosika avy am'ireo bailleur isan-karazan'ireo na ny banque intermondiale io na ny BAD io na union européenne io ary mbola mahazo don ao anatin'izay 35% ao anatin'izay fa maninona rahaka ihany tsy any am'le iamoramora natao fa ty am'le taux d'intérêt ambony aty satria ve misy aposinareo mpitondra vely izy de atao an'izay de le vahoaka no andohan'le izy ary mbola misy période de grâce tompoko ny taux concessionnel fa tsy an'le mpitondra ve zany manavaka an'izay hoe indram-bola misy karazan'roa ny taux ao anatin'izay zany zany mila hay zany rehefa hitondra fanjakana fa tsy hoe mitsosa foana ianao de le tsosa alainao nefany tsy mandeha am'zay ao anatin'izay mila hitsikely fotsiny zay fanahy io lalambe mikotana na autoroute izy tsika na téléphérique tsy trosa fa ny azahoan'ny mpijery azy mivatana satria Madagasikara no mijery de hitanao ohatrantsika hoe ny azahoan'ny mpijery azy ny tonga de azaveko aminao maka tomobily tsika ohatra amin'ny Océantra de amin'ny boaty anankiray zany de maka an'le izy de lasitsika miasa de manao traite ny volan'iny ihany ny amerenana an'le vola izay vidiny ilay téléphérique zany hoe raha mitondra olona zany le téléphérique avery mandalo analakely miala amin'ny lalana iny iny misy rendement de iny amerenana an'le izy ao anaty finosana fotsiny zay fa diso zay zavatra zay fa manjary lasa mivoana be manko zay fa zay manko tenenao de nahitsika am'izay fa tsy resaka tsosa no resantsika fa ny resaka tsosa zany itsy zafady mitsosa tsy voateram-pahantra fa ny fomba fahaizanao mitsosa ny zava-dehibe ny problème amintsika malagasy manko de ty honorable Totosoa raha mandinika zao ianao natokantrano de andao hitsosa
dia menatra le tokantrano zany any dia trosa azonao tokantrano ny resahako tsy mifankaiza amin'izany ny firenena ny trosa alaitsika amin'ireny a ho an'ny fianakaviana zany dia le trosa hohanina ry isy ihinanana sakafo fa raha mitrosa tsika amin'ny resaka investissement zany hoe le trosa zany niteraka n'le volan-doavana n'le trosa miasa le vola izay le izy zay fa nitrosatsika hatramin'izay ny tadidinao e fa tamin'ity fitondrany ity vo nisy na nitrosatsika fa nitrosatsika hatramin'izay ny ka tonga dia ho an'ny sakafo foana honorable atoditsoa e ka tsy mamenatra mitrosa fa ny fahaizana mitrosa ny tena zava-dehibe ny amin'ny firenena amerikanina any mba fantatra hoe ohatriny natrosa ny firenena amerikanina be trosa be reny par rapport amintsika raha kely za fa ny tapahany kosa teo ray minitra mba maleasa safady ohatrany mampamendry izy hoe mety tsina maky tsara ny loi de finance agnapo monsieur le député fa izahoaizany loi de finance no misy hoe anaovana ampy anaovana téléphérique sy ny autoroute atrosany gamby iny fa ianao ty tena hoe misy fahaizana misy mazava ny tempo zany teo tsy anaty ka matoa tsy anaty loi de finance izy no dia ny trosaina bola tsy ampy ny volanaovana autoroute anatina loi de finance sy ny téléphérique ayangamp zay fa amandraiko ny teny teo namana iapanao gasety mila faizanao izy izy a makatrosa raha niny esy nge nay ny flora valomana reny no afaka namafatrosa teto hoe soro de sadetiny honorable fa 2 millions 500 000 $ no voafafa ny flora valomana ary firy ny voafafa nareo vo mainky nareo nampitobo firy trosa ho an'ny vahoaka malagasy ny taranaka faramandimby am'izao fotoana tsy mahay mitantana zany nareo anatin'izay eny ary atentsika trano moa zany ny ady hevitra amin'izay resaka tolom-bahoaka izay antsika ho an'ny vahoaka ndray ny tiako resana ianareo masy zao solombafa amin'ny vahoaka anareo zany eto amin'izao plateau rasantsika izao hoe inona indray ary zao no tokony hoe toetsaina na fiesika ataon'ny vahoaka indray eny satria matetika ny vahoaka atao fitaovana politika foana atao trafiakarana eto amintsika izany amin'ny fidinana an-dalambe reny inona indray ary zany tokony hoe mba fietsika tokony ataon'ny vahoaka mba toetsaina tokony hananana zany manoloana reny fihetsiketsehana fitaonana olona nohatra hoe etan-dalambe araka nambarany deputé toditsoa teo zay andrimatoa soa vahoaka tsy vahiny manana ndraikitra lehibe tokoa ny vahoaka manoloana ny fampandrosoana ny firenena raha manaiky fa za tena manaiky fa ny mpanao politika zao vao manomboka za aloha mpanetretena renandriamanty mba miezaka amin'ny fomba fanaovana politika amin'izao fotoa zao satria mba tonga ty amin'le totsika tanora zany zao le fanaovana politika dia miezaka izahay amin'izay ary mino fa ohatr'izay ny filohan'ny repoblika matoa zay tafaraka dia mila ampianarina io vahoaka io ampianarina ny vahoaka amin'ny resaka politika zay taloha nisy an'izany fa amin'izao tsy misy an'izany tsony fa ny raha fampianarana koa ny izy eo anatin'ny fampianarana mihitsy no isan'ny tena totongana ary mahatonga atsika tena farany ambany hatran'izao satria raha ahoana moa tamin'ny fitondrana tany aloha nisy an'izany mialatsiny fa tompokla Gilbert Zatrofo ny teny tamin'izany talony ozy izy olona io eo amin'ny plateau izy mitena zany hoe tsy pazana katsaka atao ohatran'izay le vahoaka dia manantona rehefa mahantra izy taio izy falaza-karazana nisy ny eritreretako zany hatramin'ny fahakely tena trône zany fanaovana politika eto zany fa dia zao andaotsika ary vahoaka hianatra fa tsika ane amin'izao fotoana zao mety misy manana baka plus 20 na 18 tsy fantatro be manana baka plus 10 baka plus 4 fa be koa ny tsy manana fa ianao anatin'ny resaka fampianarana enseignement chercheur ngamby ianao raha tsy diso fa ny niveau any fampianarana eto amintsika ane tahapaizantsika malagasy zany classe de T4 dia mora ho an'le mpanao politika milalao an'le vahoaka makarimakatsy ka zay zao dia manana ndraikitra lehibe mihitsy amin'izao ny antoko misy anay satria atsika fifidianana zay dia tsy maintsy mampafantatra ny vahoaka fa mila mandinitsika amin'izao fotoana zao ny antony dedi sarotra ny fiainana raha manaiky zany fa mila fantarinao hoe inona no natonga an'le fiainana ho sarotra
tsy mitovy mihitsy ny contexte tamin'n'andraisan'ny filohanjy-rajoelona ny fitondrana tamin'ny 2018 izay manana programma oentina anatsarana amin'ny firenena no tratra ny accident tapoka misy an'izay zavatra zay a tsy maintsy miova ny zavatra rehetra tonga tamin'ny tenin'ny honorable député Totsotaty hoe tsy mahalala ny lara-pahamiana dia za aloha eto honorable dia tsy maintsy miteny tsika moa législatif tsy afaka nampanantena zavatra be tany amin'ny fifidianana propagande fa ho an'ny olona no exécutif na ny filoam-pirenena tsy maintsy mampanantena hoe anao anty dia rehefa tonga ao amin'le toerana ianao a dia tsy maintsy iny aloha no ataonao ary iny ny mari-pandrefesana voalohany hoe tsy mivadika tamin'ny teny mena tamin'le vahoaka ve le filoha candidat fidenité niny na problème teo tsy maintsy nijery sosialy izy fa natao anatin'izany fahaseranana be zany ara dia jerefa mba navita zavatra ny le fitondrana na tsy ekenareo a fotodrafitra azy ilaina ho reny ny atao présence de l'état ary be deabe tsy nalala fanjakana tany amin'ireny ambany vohatra be tany a fa gagy ianao honorable Totso mahita an'le lokona IEM reny dia mahitanao koa fa any aminareo koa ny ova be eo amin'ny 6e satria ny antony dia zao nampitomboan'ny filoha rajoelona ny vola omenantsika député dia anaovanareo lalakely reny a tsara be nareo mi rahalahy koa aloha miara-miasa be a mba maniry an'izany am'le rahalahiko anankiray ia député Totso misaotra azy aloha kekeka nandokana ia misy toizana zay zany hoe ny olona mpitondra dia mila olona modely na amin'ny teny io a na amin'ny asa zany ary tsy maintsy miankina amin'ny mpitondra ny fanovana ny toetsain'ny vahoaka zay entana fa raha ianao mpitondra no tsy miova ny comportementanao fa manao sy tianao atao anao manao ny jadona anao manao kolikoly anao ahoana moa no ovain'ny ny vahoaka amin'izany ny mpitondra nge no fitaratra ary izy no alaina tahako anatin'le izy ohatra kaikaiky zao resaka ao anatin'izay miafy zao ny vahoaka am'izao ary tsy misy zay tena hoe zay tsy mikakaiky ny akabetrahan'ny vahoaka tsy antany zany ambanao honorable fa manina ny mpitondra fanjakana zay député renke miafy io izy io na ny amomba anasaka zany miafy fa manina le mpitondra mpanatateraka no tsy miafy mihitsy zany a amin'ny fitantanana ny raha-mpanjakana maninona ohatra reny katikata raha manjatony amanarivana na ministera sy ny présidence ny primature reny amidy reny dia politika ny fititsiana no atao na hoe politique d'austérité dia anaovana anampiana ny vahoaka reny a omena asa maritra ny vahoaka anampiana ny tanora reny manina ny dia mitondra tomobile anitrano izy dia izy ihany miantoka ny carburant zany a fa ohatrinona zany carburant na ministre na SG na DG na premier ministre zany tokony ka tamin'ny andron'ny filovana ke ny aina ny olona jerevany taux de croissance ny aina ny olona 7% 8% odinareo fanina tsy nanapakanareo za teo ialana tsiny a tena nanatsanao teo a tena tsy napakanazy nankely ary dia zay zany le izy hoe manina efa tena hoe miafitsika zao efa samy tena resy lahatra ny taux d'inflation zao efa 11% mahery taizany isan'izany hatramin'ny azona ny fahaleovatena ny fitangany vidim-piainana 11% manina raha miafy zany a ny mpitondra zay nge diataviny avaoka mba manao modely zany ao anatin'le fa vao mainka milipalipa ny premier ministre zany ao mandeha V8 firy ny ministre anankiray zany firy nefa ny député ka mahazo ninina io izy io ary mbola ny député foana ny ain'ny olona nge tsy malan'izany ministre sy ny karazana zany fa milahatra ny olona ny amina solomafam-bahoaka io izy io ary zay lasa hoe ministre ny fanabeazana ministre ny fahasalamana ministre ny lalana za manao an'izany io koa izy nge ao anatin'izany zany ve zany ahoana moa zany ny vahoaka foana no terena iova ao anatin'le izy fa le mpitondra ry tompoko mila miova mila n'le hoe changement de comportement zany a ny mpitondra tsy adala akory ny vahoaka rehefa tena hoe hitany miova le mpitondra na miteny na amin'ny asa mba modely zany atana fiarahamonina dia miova manaraka an'izay ny toetsaina vahoaka ohatra kaiky farany fidasana vahoaka ve ianao ve any maro voay sopotro ny vary masaka ve no menina olona raha iandro iny de lany fa mihinana asa maritra ampiana le olona amin'ny
fambolena ianao ve lasa mitarika ny vahoaka ianao hitsapa vitana amina loka de mahazo trano ianao anatin'le izy raina roa maninona raha ampinina le vahoaka amin'ny fezahana zay ataony fitana nomena azy a fa tsy trondro tsy fitasaina vahoaka zany tompoko ampio izy amin'ny asa sy atao mba isy asa maharitra ho an'ny vahoaka fa tsy fitasaina vahoaka manapotika ny vahoaka ny hoe vitana sy etehatra amin'ny loka zany a tsy mety zany a amin'ny fitantanana ny raha-raha-mpanjakana resaka marovoay ianao teo a tsy haiko tsy mandeha ve ny tvm anareo ny trano sa tsy mandeha ny tele misy canal saty fa nga tsy fantatry honorable hoe nisy dibo-drano be tany fantatry hoe marovoay sopotry ny vary maty ny vary ny olona feny fasika dinona zany tokony atao ambony ara-parazo no atao ohatra ho an'ny olona de azonao ve zany dibo-drano le olona eno ny honorable parazo izy izy nao mivaly teny dibo-drano le olona feny fasika ny tambary teo de barazo veny atao cyclone ane nandaly fa tsy maintsy mamenao a vivre ho an'le olona zay a social à court terme zay zany hoe ao anatina vointsika dia mizara valy ny filoham-pirenena jery zao ny olona any andafy any ry Barack Obama mizara vary inona moa ny olana de reny ve reny tsy enjehantsika fa le filoham-pirenena eto amitsika itsika samy mafiady any famely eto honorable de ratsy ve zany sa inona ny anjasanao am'izany fa de tsy hitako zay olana am'izany ka zay ny ataoko hoe alohantsika honorable mijery mahitsy efa latsaka katerentsika am'izao fotoana zao a ianao tia mamboly vary zay ny itovizantsika amin'ny rahalahy misy hitovitovizana tsara ho tsara vokabarinao am'ty tsara vokabary am'ty ny antony de zao namboarin'ny apipa ny kanalina zany hoe tena diso a talohan'ny andehanany rivodoza zany de nanao kanalina zareo a dia tsara daolo ny vary na any aminay ny atanjombato tsy de nisy tonja zany tam'ty miasa ny le fanjakany miprévoir an'le cyclone de mba tsy dibo-drano daolo soavina seny aminareo iny fa nampalahilo kely afotsiny honorable le resaka vary teny amin'ny arabe de ianao kosa ave solomavomboaka ny ampianatra ny vahoaka hoe ataovy eto amin'ny arabe ty fa tram'zay iny zany aloha mialatsiny amin'ny rahalahy fa tsy de tsara reny a zay le hoe fampianarana vahoaka tsika fitaratra de mampianatsika fa tsika nzany hoe alefasy atao am'ty vary ty marina fa tsara be mivokatra fa mba tezaina tsikelikely ny vahoaka rahalahy mazo misy nananana kely ya de valio kely anao honorable resaka ifamalina le izy ny ty tena anao hoe ny vokabary any aminareo iny am'le makipesimisasy fanena tsara tena tsy resy tam'ty fa tsy noho ny apipatenenao sy ny misy reo fa noho ny vezahan'ny tatsaha sy ny tenako zay nanao ny kanalina tompoko ary zazo ao somavomboaka milasaka natsikafina atrany hitanao ngampireny eo no volombelona am'ty teny hoe hitako izay sy ny tatsaha ny fikambanany tatsaha no analan'le izy fa tsisy na ny kanalina na inona tsisy tritrerefa ny apipa sy ny ministère misy tao anatin'izy fezahany vahoaka zany a na tonga ny vokabary tsara ary ny vahoaka ny tatsana no cotisation zay napiko na tsara ny vary de miteny koa anao teo hoe ahoana le vary eny amin'ny arabe honorable mety any aminareo any aminareo angamba ny tokotaninao mety hoe malaraka be fa zao nge zao efa totofoankarana sy ny sinosianina daholo ny tokotanin'olona ny tatsahany ambomanarina amin'ny fanahavary de tsisy fanazana vary tsony raha tsy eny amin'ny trottoir eny amin'ny sisina arabe ny olona no manao an'le izy ary zavatra ponctuel ngely izy mandalo hoe telo andro herinandro de ahoana no zazina le olona ary tena mampanaelo a fa sady alain'ny fivondrolana ny commune urbaine Tananarivo zany a le vary le olona mba nisy asarana ngereno honorable zay natonga na hoe tena tsy mety tena tsy mety zany honorable zay ke mahatonga na teste ary za tsy maintsy miaro mivoaka madinika fa ianao tokony hoe mba sy ny toeran'le izy ka tsisy toerana ka totofanareo daholo ny tambary sy ny karazana nge ianao anatin'ny fanjakana de tsy maintsy hoe miteny hoe ianareo a fa tsy hoe ianao en personne akory nanao an'le izy de ay sary ny olona ny anavary za tsy maintsy miaraka amin'ny vahoaka ary nanao fifangatana ny vahoaka amanarivony hoe tsy manana anavary zay azo amin'ny variny ianareo fa za iaro anareo vahoaka eloka ave zany aiza anatin'ny texte amin'ny lalàna misy hoe
endroka tompoko zay. ia fa mandroso ihany fotoanantsika moa zany dia sy maintsy mifatika lohevitra ihany tsika mba afatsika mamoaka ny efitra anareo mirahalahy ato anatin'ity fandarantsika ty a izay fanambaranareo farany te zay mny tena tiako idirana zany le andraikitra ny soloham-bahoaka zany mba tena manitiktika anany zany a tatovery zany zany mba mamaky ihany mantsy ny lalam-pandrenana lalàna momba ny enanareo eny amin'ny antena era-pirenena eny a raha ny fahalalako ny soloham-bahoaka zany a dia manara-maso ny gouvernement dia mandany lalàna na manolotra tolo-dalàna zany a tena andraikitra nareo a fa raha ny fahitako ny soloham-bahoaka am'izao a dia na izy manao lalakely a na manao tetezana na midina tanimbary mihitsy moa zany soloham-bahoaka tena ambaranao teo zay tena zany ve ny tena andrasan'olona amin'ny soloham-bahoaka sa inona ny tena andraikitra anareo fa tatoveryn'olona zany amin'ny lasa manao asany mpanatanteraka indray mantsy a soloham-bahoaka am'izao inona mety mahatonga an'izay soloham-bahoaka tetsoa ia marina ny titeninao tena anankitelo ny asana solom-bavam-boaka manao lalàna izy mitondra ny tenin'ny voaka izy ary maramaso ny asan'ny gouvernement fa matoa izahay mirotsaka tanimbary manao kanala manao lalakely manampy ny tanora tsy miasa le ampanataterakako tsy miasa ny gouvernement tsy miasa ny commune urbaine Tananarivo tsy mba ministre mijery tsy miasa ny région ny gouverneur dia tsy maintsy ny tena zany amin'ny citoyen responsable ny tena amin'ny maha-olo-pirenena ny tena dia tsy maintsy manampy izay vita ho an'ny ny vahoaka ny tena marina misy ny tena fa tsy manao lalàna ny solom-bavam-bahoaka fa iandrasana ho faty ary ve le olona iandrasana tsy nakanina ary ve le olona dia elokay ary ve raha mba manome zay hoe tia ny écolazy tia ny cahier ny stylo ho an'ny mpianatra tia ny masom-boly satria tsy manao ny asany ny gouvernement ny mpanatanteraka zany ka io arenao ary miasa tsfitiny zay manapaka anao kely io arenao ary vao teo nanakina arenao filopirenena ary teo midina ny antsetra ary manao n'izany baraky efa tianinao ary ny filopirenena tsy asana filopirenena mihitsy asa député zany manao asa député mizaravary zany ka ny asa nge volam-bahoaka ny anae vola posy samy hafa mihitsy zany a vola posy ny ana io izy io tsy mitatana budget voly zany a ny solom-bavam-bahoaka amin'ny siady manao ny antsiady soanareo mitatana vola ny distrika sy ny PPRMP tsy mitatana vola mihitsy ny solom-bahoaka fa solom-bahoaka no miteny hoe ity atao ity atao ity atao fa tsy mikirakira vola tompoko ny solom-bavam-bahoaka ka amiko matoa zay matoa manao asa sosialy reny matoa manao asa marobe akoatra solom-bavam-bahoaka na dia mahatsiara hoe vizana reraka mahantra le olona ary miazakazaka ty aminao ny olona firifiry dia ahoana zay fa mezam-pahasoavana ny men'andriamanitra ny tena dia tsy maintsy mizara ny tena ho an'ny mpiarabelona ary zay koa nidy azaina ny tena hoe na mba misy manana raha mba manana ianao a dia manome ihany tsy misy manana ny ampy nge fa sambatra izay mifanampy zay kolotsaina zay zany tokony anany mpanao politika fa tsy hoe rehefa tafita dia hiavina vonana ny olona dia tsy omena ny olona fa tsy mety zany ny andraikitry ny solom-bavam-bahoaka eto aloha dia mialatsiny a miteny fa zay teny zay a tena miteny aminao hoe tena le langazy teo tsy miasa ny fitondram-panjakana manana droit ianao ny teny an'izay langazy zay satria ny antony zao a ianao ihany no isan'ny solom-bavam-bahoaka miasa manao sosialy amin'ny député timo fa raha fa nyteto tena nahazo tamiko ny antony dia zao manko ny asan'ny fanjakana ny manao ny gros œuvre rehetra amin'ny resaka fampandrosoana tsika koa misy tsara be le teninao teo manampy amin'ny resaka fanaovana tatatra dia zany ve dia enjasantsika fanjakana ihany keo fa tena tiako be raha tenen'ny honorable dia zao hoe initiativako personnel mahatonga anahako a miasa dia mitovytsika amin'ny rahalahy am'izay fotoana zay responsable satria zao ny antony miasa ny solom-bavam-bahoaka zay telo zay miasa ny solom-bavam-bahoaka anatin'ny taona ray 20 andro raha ny amin'ny firenena mandrosotsika dia miteny amin'ny vahoaka malagasy a ary miteny anareo manapaizana miteny amin'ny tambajotra sosialy hoe tsy asany solom-bavam-bahoaka zao a dia marina ny anareo fa itsika zahako andratsi vahiny manokana tompoko a tsy vitako zany ho omena-karama mandritry ny taona dia ao anatin'ny 20 andro ny miasa tsy vitako zany honorable totosoa fa zahako a dia manao ny tandrify na manao ny asany exécutif any aminay a tsy miteny hoe fanjakana fa miasa dia zay le izy
azonao le zavatra atao zay zany mba tonga atsika hoe mba hiakatra loloha le firenena mba samy mandraindraikitra ary le tatsah koa ny vahoaka mila zarina tsy atoritory fa rehefa ianao no mitarika dia tsara be za ma ohatra ny zay ny olana kely eto sambany avo ny anao adevitra tamin'ny timma fa ny problema kely de teneniko aminareo ty mitovitovy amiko ty honorable ray ty amin'ny fomba fiasa sur terrain tsy mamenatra amin'ny teny an'izany na miresaka fambolem-barina amin'inona de lasa ohatrany hoe mifampiaro zay mirahalahy am'le resaka asa atao satria izy koa ohatrany tsy mahatombona mihitsy miaraka amin'ny député 6e max izy mirahalahy aloha de fitaratsy nareo mirahalahy amin'ny fomba fiasana ao anena moa anarinao miara mandeha moto miara manao enina miara manao ny asa zay amin'ny volameny filohan'ny republika ho an'ny solombavam-bahoaka dia tena tsara be satria nangatahantsika ta de nampiakarina le izy ane volam-bahoaka fa nampiakariny filohan'ny republika ohatrany any be ny tanàna ihany keo tsara ho fantatsy ny mpijery fa ny vola fanomezana tsy fanomezana fa fanampiana ho an'ny ve ny tanàna dia zao fitondrana zao ny napakatra an'izany 100 isan-jato maro zany honorable be ny tanàna de se foky tany iny vao nampiakarina teo iny ka zay ny asana solombavam-bahoaka fa tsy arovateny io aza ty any enjehana anay zay a rehefa manao an'izay zay fa le vahoaka tsika eto andrenivohitra ny hoe mety mahatsapanyzay tsy de ilaina le solombavam-bahoaka angambe fa hoe lalàna ny ilana azy fa vao miala kely anapita tafika fotsiny ianao na any abongatsara ny aminay iny a ilaina be deabe ny solombavam-bahoaka ary an'iny iny na problema de solombavam-bahoaka ny ataon'ny olona io indrindra manko no mahatonga na miresaka an'izay nampidiro kely zay aloha mba ahafahan'ny mpijerytsika sy ny mpiaino atsika zany a amin'ity fantaniko manaraka ity mpanao lalàna ny tena asanareo a ary mandinika ny volavolan-dalàna sy ny tolo-dalàna tonga ao aminareo ao amin'ny anteny miera-pirenena natsangana ny misakisation ny fanenjena zany reo tomponarikitra ambony eto amin'ny firenena zay misy fanenjena avy any amin'ny bianco tonga ao amin'ny asezia dia anareo ao a ny solombavam-bahoaka zany tompoteny farany zany a hoe tokony hoenjena na tsy hoenjena ny olona anankiray a tompony andraikitra ambony eto amin'ny firenena 30 a ny atao tataratasy tonga ao aminareo amin'izao a araka ny fanampifantariny ny filohan'ny ty vaomera ity a hatramin'izao nefa tsika miteny zao a mbola tsy nisy na indray mandeha ary a fivoriana azy ny be sy ny marina trena ka nandinianareo solombavam-bahoaka ndao hoatrentsika hoe hoenjena na tsy hoenjena ity tompony araikitra ambony ety amin'ny firenena ity zao vaovao vao nitranga tamin'ity herinandro ty vao maly nomaly zao a mivoaka tamin'ny ainao manjery samihafa fa io zany zao a ny ministre ny postre sy mifandraitra teo aloha Maranto Jean de Dieu zany zao a isan'ny enjena zany a no ny fitodikotenam-bola teo anivon'ny postre malagasy tamin'ny Artec 10 milliards ariary zany vola izany a ministre teo aloha zany a nefa hatramin'izao nefa tsy miasa ny areo solombavam-bahoaka zany eo indrindra mametra-pantaniana ny olona hoe fahina marina ataonareo a tsy mivory amin'ny fotoana fivoriana tsy hita daholo nareo a nefa amin'izay ny tena ilana anareo a zao mitranga zao ty raharaha makasika ny Maranto de Dieu ty aiza fandraisana andraikitra ataonareo solombavam-bahoaka atomboka ato aminareo député Totosoa isa manokana moa na ny namako anatana antoko ngamba de mety tovy hevitra amiko fa na iza nanao tokotina volona mpanjakana nanao détournement na iza izy dia misy lalànao afaka anasazy azy fa mavoatsika kosa nge maninona moa ny mpitondra teo aloha ny premier ministre sy ny membre gouvernement ihany no enjena ho anatin'le izy fa ataovy mitovy daholo misy membre ny gouvernement tokoa nge eto betabe amin'izao fotoana zao manao détournement manao zavatra tsy mety reny hitatsika reny maninona zany raha atao amin'ny arina mitovy le izy ny mpitondra rehetra zay nanao tsy mety za manokana mana proof ianao ve amin'ny fotoana nasaotena manana proof ianao ohatra reny zavatra betabe reny ny pombo sosiety ny zavatra ny volamena ary amin'ny ministerany angovo betabe ny détournement zay hita zany a amin'izao fotoana zao ataon'ny ministre zany sy ny tompony andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena maninona no tsisa siny reny ataovy mitovy daholo na izy na izy za manokana zany a de anisany misy tena hoe pour an'izay mihitsy na izy zay nge mahatonga ny vahoaka kivy sy
miravoravo tanany satria maninona mangalatra koa mangalatra vary any aminay bomanarina zao bola le maty izy de amroa fola de milasaka ny olona mangalatra izy satria hoana tsy misy hoanina izy ny vady aman-jany ano atin'le izy reny voatratra de migatra eny tamin'ny mora fa le mangalatra amina miliara aiza zany tsy misy sazy fa de avedavedana fotsiny zany le izy ka ataovymitovy le izy rehefa sazinao efa enjenao ny membre ny gouvernement rehetrarehetra de enjeo daholo koa ny mpitondra am'izao makany de mba mitovy le izy fa milalasa misy deux poids deux mesures ny temo honorable tato hoe ny teny ny filoha ny famelana andao tsika hiaraka raha ty tena zay izy manina zany raha voaka ny gadra politika rehetra zany e de tena hitanao mihitsy zany hoe tena ikamamena izy am'izao firifiry ahoana mbola gadraina anany zany le izy ka amiko zany a zay hoa zay le hoe asa manavakavaka hoe tiana namako a de nanao an'izao de amboamboarina de takotakomana le izy fa rehefa tsy mitovy hevitra ara-politika de enjehana misy ary olona mpitondra ka teo aloha tsy nanao ninina de amronana dossier zay zany tsy mety zay le kolotsaina zay zany a le mifanejika de mifampitakla nefa ny vavatao hoe do iavana tao zao a zay hoany tsy mety tokony madio fo zany itsika mpanao politika fa itsika nke no mpitondra ary tsika no modely zany ao anatin'le izy a de tokony aseo zany raha enjehanao raha koto ka membre ny gouvernement taloha izy ka raha misy dossier rasoa indreo daholo izy na am'izao fotoana zao na ny teo aloha fa samy nanao daholo reo ny ACJ moa iny a azo lazaina fa fanamba mihitsy zany no natafapetraka an'iny a de atao am'izao fitondrana zao no napetraka ny ACJ izay tsy tafapetraka tamin'ny fitondrana ny fanesy tsara ho fatatsika fa ny antemera-pirenena aloha tsy afaka manakatra na afaka manameloka fa alefa ao fotsiny zany le izy de ny antemera-pirenena no mandinika hoe alefa any amin'ny ACJ ve ty za hoe ahoana fa atreto raha fitadidiko a mbola tsy ampiny quorum tamin'ny resaka fivoriana raha tsy diso a satria raha tsy diso eo amin'ny atsasa manila plus ngamba izy teo a dia azo alefa le izy ka miteny any resaka ministra teo aloha zay ianao a tsy ho lava resaka be fa rehefa tonga ao zay a dia tsy maintsy misy ny fampiatsonanay na ao anatin'ny ordre du jour hoe misy an'izao ty a dia hodiniana amin'ny fitaom-pivoriana manaraka eo satria tsy afaka zay ny tsy afaka hoe anao inona na anao inona fa de miandry an'izay amin'ny fitaom-pivoriana manaraka ngamba nijerevana an'izay ny asany ka izy fisarana ngefa vonina fisarana fa nareo fa ato amintsika zany mandefa anazy hoe afaka lefa fitsarana ve sa hoe ahoana zay zany tena mety misy zay procédure am'le izy mampiahy ny olona masy de zao mantonga na miteny an'izany fa zao aloha fa le olona reny aloha mialatsiny a fa tsisy nitorin'ny fitondrana zao kosa azafady honorable atodsoa zareo tamin'ny fitondrana teo aloha ihany famely teo mba jireo kely ny dossier azafady fa tsisy hoe nitorin'ny fitondrana rajoel azafady de ninaova zany sy samy teny hoe le membre ny gouvernement sy ny dossier madio daholo ka zay ngely izy le izy zany misy famoronana dossier koa ny tena marina eo anatin'le izy fa hoe aloha ny fitsarana anao ny asany a fa zay nangalatra na isisy na iza de tokony faizina araka ny lalàna tena mahavarina ny olona masy de hoe so de mba misy resaka malety ao ambadika ao na ny resaka corruption ka rehefa tonga ny fotoana andaninany be sy ny maro a tsy hita daholo nareo manzavina so de misy resaka malety aloha ao amin'ny filovam-bao ao amin'ny antemera-pirenena ka mahatonga ny dossier sy mety mandeha io aloha eto nareo miralaha mety anazavanyzay eto aloha misy ve le malety sa loatra amina député sa loatra amina députéna mbola tsisy resaka malety zany tao na ny ariary totaoko saloha ary zay aloha zany nidy raiko ny solomboboaka am'izao a fa ary zay manokana raha sanatria zany izy de zay misy no anenjika an'zany zay nge no anisany nanenjehana ny député maro teo aloha ka tsy navoafidy andry zareo niakabetsandry zareo fa zay kosa aloha zao a de hoe amin'ny matanora anay de mba mila pratika politika vaovao zany eto amin'ny tany sy ny firenena mba manova ny zay zavatra tsy mety a nataony teo aloha ary za manokana zay nanaovako an'ity politika ty nge
mety fenombelona any ny tena hoe mpampianatra pikaroka eny amin'ny université ny fatintena koa mba manana asa ihany fa tsy fitatavam-bola ty tena vola politika ty fa hoe mampanaelo le fireneko tokony andeha lavitra bebe koa tsika noho ny afrikanina inona no tsy misy eto arenaky ibony tany amboniny tany ambaniny tany nefa zao tsika dia ahoana ny delestage jereo ny rano tapaka lava nefa tsika zao manana ny tsimororo maninona raha manangana central termique tsika any tsimororo misy fiolona loriny any tovozana fotsiny any na 10 taona na 100 taona maninona ratrandrany iny dia manao kably tsika dia mahazo électricité daholo ny vidy kably tsika io volana téléphonique ohatra alefany amin'ny ananganana an'le central tsimororo monsieur le député efitra nge zany io fiolon'olo koa exploitena ananganana usine sy machine ahafahana manao mahazo pétrole sy essence dia tsy manafatra tsony tsika ary io le manafatra taony zao fitondrana zao ke tena tsy mety vary afarana daholo io mahatonga ny ariariny tsy tokany le manafatra tokony manondrany tsika honorable na ny ino io na ny vokatra io na ny ino io tokony ampiana ny vokatra eto anatiny ny tatsaha ampiana ny mpanao asa tanana ny vola mimenatsika rehefa manondrana dia atao ara-dalàna misy contrôle tsara rehefa manao exportation tsika raha manondrana dia miditra nge ny devise ny touriste ampidiriny fa eto a tsy sécurisé daholo ny olona eto na ny vasary ny investisseur étranger mba sainao manananangana zavatra eto izy io tsimororo nge mazakatra amin'ny 5000 10 000 mégawatt dia sady mahazo électricité daholo ny faritra reta eto Madagasikara nefa ianareo no ny tena 3 mois 6 mois dia afaka ny délestage sy ny rano aiza le fampirantenana honorable isa taona tsy maintsy misy 50 000 logement aiza tokony efa 200 000 zao ny vahoaka malagasy tsiraray io azo ny filoha tamin'ny propagande mahazo 1 hectare isan'andro zao ny kenanananao ary alaina aminao anatalizy zany ny fampanantenana ataoko hoe 4 isatrano aiza daholo ary zany ataoko hoe 4 isatrano inareo tena be loatra lasa lainga zany betsaka anatalizy honorable le izy a ny alo zany teneniko anao a dia zao le initiative an'le olona le fahavonona an'le filoham-pirenena hoe anao anty azy ty alohan'ny andraisany an'le fitondrana zay ny amiko ny tena zava-dehibe nanao ve izy fa ianao aloha raha mbola tsy manaiko hoe ny firenena rehetra maneran-tany na tiana na tsy tiana ary efa ny tenen'ny banque mondiale sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena fa voakitika avokoa ny firenena rehetra amin'ny fahasahiranana Philippines zao gâteau de croissance 8% tsy manara-bavaonao nefa mitovitovy lasa inona moa zany mahatonga le izy nefa voatazona teo foana ny azy le lanjavola fa eto amintsika ne inona raha moa zany le izy secteur inona raha ny nandeha teto amintsika zao e tsisy mandeha mihitsy honorable amin'ny saina tsy miangatra zay ny teneko anao tamin'ny resaka covid tsisy nandeha mihitsy ny secteur rehetra azonao tsy maintsy ny velona aloha ny mpitondra zany dia zao ny ahavelany vaoaka ao aminy aloha ny atao fa bon lasa ny telo taona zay vao tsy maintsy manao inona ny relance amin'ny resaka fampandrosoana firenena amin'ny resaka famokarana miezaka ny fitondrana am'izao e mba fantatra moa raha namaky loi de finance ianao budget atsika 2023 any miopana BDP amin'ny resaka agriculture ianao ve dia tsy namaky ny azo zay fotsiny vakiko dia social niopana BDP amin'ny resaka agriculture fa ny impact endraso aloha hitanao ny impact zay ho amin'ny mavoatsika itsika zany ny fomba firesakitsika dia hoe efa mandroso ve tsika zao fa ny etape rehetra makany an'le fampandrosoana le asa iny efa fampandrosoana le zay fa tsy hoe rehefa hoe mivadika ohatran'izao tia dia zay vao hoe mandroso be fa za miteny aminao honorable fa raha niezaka ataon'izao fitondrana zao tena miezaka resaka aminao zao resaka lalana ratsy ny lalana manerana Madagasikara manaika filohan'ny repoblika anie manaiky an'izany ny faritany rehetra manaiky an'izany fa dia mitanjona dia zao manino raha valmanana ka ny anjehanareo izy navita 9200 kilomètre ny lalana tsy mitombo za 9200 zany fa zao azavako aminao le izy lasa za ma tsy navelanao nanapaka teo problème ny tamin'ny raha valmanana moa ainao ve nidikany hoe alama tsy fantatrao zany asa lalana malagasy
any ravalomana zany zany hoe lasa business ho anazy manokana fanaovana lalana teto Madagasikara ko lasy tam'izany teny aminao fa tsy afaka ny asa zany fa miteny aminao fa reo entreprise am'izao reo zay koa mahavoatsika entreprise malagasy rehefa mahazo asa de aiza kosa ve de asa vita am'ty taona ty de afaka herintaonandray de amboarina zay ny problème fa tsara ho fantatrareo am'ireo namako entrepreneur maro tanoran'olo reo fa tamin'ny fitondrany marika Ravalomanana dia ny Allemand avokoa nanao ny lalana teto zany hoe nisy volaniditra be dia be zany lasa monopole mijaliny mpanjara tamin'izany azonao le izy ka zay ny ataoko hoe niezaka tao amin'ny fitondrany amin'izao ny resaka fanaovana ny odofo ohatra ho an'ny distrika ho an'ny factory zany hoe ny industrialisation mila poussena maximum fa zany honorable Toutsoa mandeha tsy kelikely fa efa miroso any amin'ny lalana atonganao any amin'ny tena fampandrosoana ka za de manetana aza manary toky ry vahoaka malagasy fa mafy nazo atsika teo coronavirus telo taona ny ampy cyclone misaotra an'Andriamanitra tamin'ity fa cyclone minso manatena kosa aloha mba zay mba ivavahana tsisy ohatrany tamin'ny herintaona fa tamin'ny herintaona tsika ohatr'izay fa potika be ady amin'ny Ukraine raha iady indray Chine sy Taiwan mba fantatsika malagasy fa inona mety azo atsika fa de aza manary toky fa ny vavahana de ity am 2024 tsisy coronavirus zany tsao de hitanao fandrosony asa satria ia efa miresaka daitsika irosaka efa mamparaparana fandarana koa tsika satria efa atany ray saty tsika zay resaka fifidianana amin'izay tsika manomboka etsika satria zay moa zany tena andrasan'olona be sy ny maro aminareo loko roa samy manany misy azy ny anankiray manao cravatte orange ny ata ny anankiray cravatte mena ny eto fantatsika ny ao ambadika an'izay loko zay rehetra zay amin'izao fotoana izao aloha zany dia candidat anankiray aloha zany tena hoe nanambara amin'ny fomba ofisialy fa ny sisan'izay zany de efa mihetsikesika nomaly mbola nisy ny teny hoe efa manokomana ilatsaka ny sasany moa efa mitety faritra amin'izao ny fantaniko apetraka de hoe ahoana ny mba ataotsika mba hoe hiatrana ny fifidianana zany mba ao anatin'ny fitoniana ara-demokratika andraisan'ny rehetra anjara io fifidianana ataotsika io inona ny karazana hoe mba balise na mesure tokony mba apetraka atsika mba azahoana an'izay karazana fenitra mbe fahazotsika tamin'ny taona 2024 zay nekeny be sy mary ny ampaiky ny be sy mary hoe nisy an'izany famindram-pahefana ara-demokratika samba ny teto Madagasikara mba nisy an'izany ahoana ny mba amerenantsika an'izay amin'izao contexte misy atsika izao atao amin'ny député raha tsy vaindray no anamboaka azy ataoko fa ezaka lehibe no natao tamin'ny 2018 reny hoe nivoaka tamin'ny fifidianana madio satria ny ren'ny communauté internationale sy mpanara-maso dia nisy ny Flolany dia ny Florajoel ny fampamindra fahefana tamin'ny fomba ara-demokratika ny Flo teo aloha Erajonary Mampianina sy ny Flo Anjirajoel nafinaritra izay zavatra zay dia feheziny lalam-panorenana hoe amin'ity vanim-potoana ity ka tsy eto amin'ity vanim-potoana ity ny tao-pitondran'ny filoham-pirenena ray ny mpanohatra moa zao moa zany le vao miresaka an'izay hoe mitaditady anao ty hoe anao teteza mity ty de ozy izy aho hoe hiala miresaka lalam-panorenana ve zany tsika honorable Toutsoa satria ny ao amin'ny RMDM ao amin'ny selera mitady an'izany zavatra zany ianareo de ozy izy aho hoe tsy mety kosa angam'izany tsy azo ekena ntsony izany resaka teteza mity zany fa aloha miroso any amin'ny fifidianana satria zay tendreny lalam-panorenana ny problème eto ane de ity aloha tsorina na miteny arinareo io efa manga ho latsaka tsy tia mba hoaka ntsony io fitondrana io kinona problème tsy rosono amin'ilay fifidianana fa nareo indray ny teny andeha no teteza mita any ane le problème fa raha tena ho mangalatsaka tokoa le fitondrana ozy izy namanjareo sasan'izay plus miakatra ambony de fitotony aty ambany aty ny tsara be de aloha jerena amin'izay de ho avy le izy fa niangatanay de ity aloha mba tenenina aloha senia ny fotoana hoe rovina ny fifidianana mba hahafany miomana efa miomana zahay amin'izao fotoana zao ho aneny atsimondranio zao efa miomana zay fa anao feonambe zay
raha tsy amy 18 dia amy 25 fa manao soa kely an'le toerana zay amty février ty ampisehoana hoe zahay vonina ary zay tena vonina ary tsy misomasoma am'izany zay ka masa zay ary vonina ndresy lahatra ny mpifidy hoe ity ny antony a mbola atsara an'le fitondrany ity ary zao ny antony a mety tsy nahavitan'le filoha anty zavatry ity a miankina am'reto contexte maro reto ohatra ny taitra be mihitsy a andresahany honorable teo hoe Andra Joelin no président amin'ny 2024 ngata ty angalabato ngata tonga ty angalabato nga zany nareo anao ika doublon anao triplon anatin'le izy ray zay no faharoa koa de taitra be a hoe taiza moa ny team taiza za manokana na ny filora valomanana no itiany hoe hitra anatina teteza mita ianareo mihitsy no mikonokonona anao teteza mita satria efa fantatrareo fatsolany ny filoam-pirenena am'izao fotaona zao fa za ahodina dia aminay kokoa zany izy honorable izay de olo lalàna manaja ny lalam-panondrena de miteny mazava mihitsy fa raha mbola sany ny filoam-pirenena de mametra-pirana izy amin'ny volana septambra 60 jours aorinan'izay izy farafatarany dia tsy maintsy isy fifidianana filoam-pirenena zay zany aloha zany angatanay fa alohany anaovana an'izay kosa dia zay de tena mangataka hoe atsarao ny fomba fiasan'ny senia aloha mba hitra daholo ny erivelona rehetrarehetra ny aseseko nareo menakavy ihany ao ny seni ahoana moa sady filohan'ny seni sady ministre ve mivadiny misy népotisme sy favoritisme nge zany ray zay ny faharoa ny seni ty ahoana moa zany izy efa miaiky hoe tsy hitomombana geosy izy le izy fa maninona moa zany raha tena misy ny transparence mangataka izay androany amin'ny seni ho fanatsarana ny fomba fiasany akoatrany hoe tokony impliqué daholo ny erivelona zay vahoaka rehetra olona rehetra ny soratra anarana tao anaty lisy-pifidianana ataovy petandridrana isaky ny fokotany na commune io na borao-mpanjakana mba hitan'ny olona mihitsy hoe eo misy zany zay a na tsy eo zay zany a ao anatin'zay fa tsy teniteneny fotsiny hoe 9 millions na zao zay zany aloha ny angatanay ny faharoa dia le calendrier électoral ahoana mbola tsy hita le izy mbola tsy omeny misy zavatra konokononina avy eo hoe any amin'ny firenena ny DTB na firenena afrikana efa mataona amiloha de efa fantatra daholy hoe zao ny calendrier électoral fa maninona ny konokonon'ny seni tsy avoaka sy ny fitondrana am'izao io nge mila préparation mila fiomanana de anisy tampoka ianareo avy eo a de anareo efa vonina anao an'le izy tsy mety zany zay misy mitanila ny fahatelo ny seni zany aminay dia matoa izy tsy miteny sasala amin'io mihita vozavoza de miandro baiko izy avy amin'ny gouvernement ka aminay zany a tsy mahaleo tena io seni io ka aminay zany de tokony amboarina mihitsy io sy ny ACC zany a alohan'ny fotoana mba isy fifidianana oravana sy nisy ny ACC aloha atsarana mihitsy zany le izy ina le fanasarana ny fomba fiasa miova misy ny olona ao anatin'izy nareo menakavy ankeny eo ianao ary vo ianao no teny 2024 de ho lansady ahoana moa nasainao teny an'izany zay matoy ahoana ianao no masasa teny zay an'izany matoy latsaka kosa am'izao fiainana zao tsy nanapakanao honorable azafady ianao nareo zany mieritreritra hoe ilatsaka de resy de fa tsy napakanao azafady na izay ary satrinay a de rapitso a de isy zany a ny fifidianana fa alohan'izay kosa aloha ataovy mitovy le izy asio mangarara le izy inona ny atao mitovy le niveau d'information sy ny fomba fiasa zany oa ny seni zao a ahoana 45 milliards ny volany seni namaky loi de finance ankaby anao ary ianao teny te hoe ahoana loi de finance za mamaky loi de finance akatra am'izay aiko tsy enjero za aloha tsy nahita zaza monsieur le député na io ika budgetsika ary 11 000 milliards d'ariary ny budgetsika raha tsy fantatrao zay ao anatin'izy ka io a voasoratra ao ny seni hoe 45 milliards fotsiny ny anaovana fifidianana ary seni rehefa nyteny hoe tena tsy vita amin'io ny fifidianana 145 milliards na 150 milliards vo afaka manao fifidianana na tompoko nefa voasoratra ao anatin'ny loi de finance initiale fa 45 milliards d'ariary iza zany ny amenao an'io iza zafy zany nareo nanomana an'le teteza mita ny union européenne ny communauté internationale tsy misy manampitsony satria nahoana ka biraraka ianareo am'le fitantanana
de lazanao sao fa hoe hiditra miteteza mihitsy tsika tsy nampakanao asy zafaty loha de ahoana zany aiza zany namanona an'le volany nisy any zany a am'izao fotaona zao natao hoe zany vola zany mamaly misy ambaranga mateo démocratie ngely tokony hitovy daholo resaka senisy ny ACC rafitra anankiray efa mipetraka iny tao amin'ny seniany na ny ACC nisy fifidianana natao nisy fifidianana natao tamin'ireny isaky ny secteur maromaro ka tsy afaka hidiranay hoe ianana fa zay lan'ny mpanao gazety de solo tena laniny eo amin'ny présidence teny vadiny ministre ka le asa zany ka zay fidiny zareo taoko inona ny asan'le olona ny le asa zay le asa tsisy mametramihitsy ny asany ty de tsy maintsy zao ka inga mba tsy hidirapilala fa ny anteko aminareo de zao mendrakendrasa reo hoe tsy isy ty teteza mitatsy ty fa mififidianana tsy maintsy isy ty de eo vao ankiny eo fa mififidianana tsy maintsy mandeha tsy maintsy miomantsika izahay efa midina eny aminareo eny de efa piresaka amin'ny vahoaka enao teny hoe sahirana sao zay zao amin'ny fitantanana sy ny karazana ozy ianao hoe sahirana noho ny covid ny firenena zao amin'ny kabraraka rehefa tsy vitanao izy de aminay naovanay azy marina fotoanatsika satria efa lasa de lasa fotoanatsika marina fotoanatsika meko roa minitra angamba soam-bahoaka totosoa andria mampandry voafidy atao amin'ny boriboritany fahenina eto Antananarivo tamin'ny alalan'ny antoko tim izany inona ny mety hoe azonareo anampiana zany zay mety faharesakatsika teo nareo ve tsika miresaka zao ve mety efa afaka milaza ve Andriamatoa Karavalomanana ve candidat sa mbola efa ampijery-dinina ao anatin'le selera ve sa manahoana am'izao mamarantsika raha ny feon'ny vahoaka moa zany sy ny fitsy diparitra maro samihafa dia mangataka daholo ny filo Ravalomanana ny vahoaka satria tsapan'ny vahoaka ny zavatra ny tantanana hatramin'ny 2002 ka hatramin'ny 2009 hoe raha mbola nisy filoham-pirenena sy ny fitantanana zay nataony dia tao anatin'izay tsika ny tena hoe niakatra ny faripiainany olona mba ninana orta sy fromage daholo ny olona ny lalana mba vita daholo nianatra daholo ny mpianatra na kitika scolaire ny fahasalamana voatsabo mamaim-pona daholo ny olona ny tatsaha vita daholo na ny barazy ny masom-boly maro isan-karazany ny kabraraka zany tena tsy nisy mihitsy tamin'ny fitantanan'ny Filo Ravalomanana de tsaroan'ny olona zao zany hoe raha mbola nisy zany fitantanana tena hoe naompy na ny performance zany dia tsy misy ohatran'ny zany fitantanan'ny Filo Ravalomanana zay noho ny traikefa nananany zany noho ny fitiava-tanindrazana izay ananany dia mangataka azy ny vahoaka zany am'izao fotoana zao izy mankoa zany mbola tsy niteny officiel fa ho avy ny fotoana zany hitenenany an'izay ary za manokana dia resy lahatra amasolom-bahoaka anao hoe za dia tena hoe manosika azy ho tonga am'izany ho filoham-pireneny zany noho ny trakefany ary noho zany fahalalana zany satria ianao nge raha miresaka am'izany Filo Ravalomanana zany olona manana fanitreteny ary olona tena pragmatique zany manana vision zany manana tena foto-kevitra zany ary tena hoe malahelo ny vahoaka malagasy izy am'izao fotoana zao ary izay ny tenenako hoe ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao tena fitiavana azy ty raisiko ray aman-dreny izy zoky ozy aho hoe monsieur le président mitodika aminao mety hijery anao na ny mpiara-miasa aminao ny teny anao i François Hollande atao fitaratra monsieur le président satria nisy crise tany France nijaly ny vahoaka frantsay ny mpiara-miasa teny hoe ianao hay ny tian'ny olona nefa ny vahoaka tary naineny vahoaka izy nefa ny vahoaka tsy te azo tsony fa noho ny feon'ny fieritreretany dia tsy nrotsaka i François Hollande nanao ny deuxième mandahany ny vahoaka amin'ny grande porte izy ary jereo vao ny fitiavan'ny olona azy am'izao amin'ny sondage ka ozy hoe monsieur le président sao de tokony anao an'izay anao satria efa azonao tao ny voninahitra efa président anao nanao voninahitra ny vola tsy aleo hoe monsieur le président ivoaka amin'ny grande porte sanatria kory tsy matahotra anao fa raha mety ho rehefa mbola anao moanao zoanao zany de alefaso madio mangarahara ny fifidianana fa vonina
ny atoko mpanohitra rehetra vonina ny tim hiatrika ny fifidianana fa ataovy ampamarinana zany fifidianana zany mba ilamina ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky vola. Andriamatoa Soavam-bahoaka ny Atsimon-drano deputy Andry Ratsivahiny, inona no afatra omenao ny mpiainantsika amin'izao raha resantsika zao sy mijery antsika ihany koa? Ya, voalohanteny aloha dia misaotra ny TVM mananasa, misaotra ny fandarana adihevitra, ary misaotra ny honorable Totosokoa ny ara-ny adihevitra teto sambany vao tena hoe ny adihevitra tamin'ny tim ambony latabatra ohatran'izao. Ny afatry dia ity lasa ihany ny saina hoe fa dia nahoana loatra no tamin'ity fitondrana nisy ny Florajoel ty voatratrany zany zavatra mamofady maneran-tany zany le fitondrana mampalahelo any zany fa tokony tadiditsika nefa tamin'ny andro fitondrany filoha teo aloha Markaravalomanana tamin'ny 2002 à 2009 fitondrana tsy nisy nanelingelina anie zany ny tsisy problème tamin'izany rary ny raha somary niakatra niarikarena fa ity asa ara-tadidinareo vahoaka fa tamin'ny andro fitondrany Ravalomanana ihany koa no ny tapahan'ny Banque mondiale ny famatsiana voalohany any Madagasikara. Ny antony dia tsy fahaiza-mitatana ary ny fanangaroana ny fitantanany ny orinasany amin'ny firenena. Ka zay manko ny malasalasa sainana satria raha ohatra ka tsy nandalo an'izao problème zao ty fitondrany ty misy manantena fa tapitra tamin'iny ny filatsahany Markaravalomanana filoham-pirenena satria ny antony lasa lavitra be zao fitondrany zao fa noho ilay krizy misy dia ararotiny le fahorim-bahoaka zay nianjadiny krizy amin'ny resaka politika, amin'ny resaka fitiavatena satria zay ny zavatra nisy tamin'ny fitondrany Markaravalomanana. Ka eto dia mitodika amin'ny vahoaka malagasy tsika tsy kivy aza ketraka aza manaritoky fa afaka zao ny programme amin'ny fanjakana dia efa mitodika be dia be any amin'ny resaka sosialim-bahoaka. Sosialim-bahoaka zany tsy hoe fizarana vary sy ny namany fa anatin'ny sosialim-bahoaka ny resaka fambolena, resaka fahasalamana sy ny sisa. Ny politika koa dia ohatran'ny dent de scie io miaka-midina io. Rehefa tonga amin'ny fotoana ny filoha Andry Rajoelina koa mbola tsy niteny hoe latsaka fa matoa izy hiteny hoe latsaka efa manana projet de société hoentiny hiatrehany an'izay filatsahany zay ary misy manantena fa mahazo matokotsika malagasy satria zao natao anatin'ny problème mafy be ary ny firenena niezaka nanatateraka ny velorano izy ekena tsy misy ny zato isan-jato fa rehefa tateraka ny 20 isan-jato mba hitatsika ny fampandrosoana tany amintsika tany amin'ny fotodrafitrasa mena amin'ny velorano ireny misy manantena fa iverina ho azy mifatokisantsika anazy amin'ny fahitana projet de société zay hoentina ka dia makasitraka tompoko samy io olona vaina. Iny ary sy dia kasatsika be dabi ny vahintsika roa tamin'ny zao fandarana ady hevitra tamin'ity androany ity dia teo ny soloham-bahoaka ny boriboritany fahenina zay voafidy tamin'ny alalany antoko tim dia Totosoa Andriamampandry ary teo ihany koa ny soloham-bahoaka voafidy tao Atsimon-drano amin'ny alalany vovonana IRD itsika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina Andry Ratsivahiny nanaiky ny vahiny anatin'izao fandarana izao amin'ny herintsika dia vahiny hafa indray no asitsika eto lohevitra hafa ihany koa tapitra ny fandarana mamy razanakota noditra ny fandarana velo matopoko.